zany hoe tsika olombelona efa voatsodrany hoe arakaraka ny ezaka ataonao no vokatra andrasanao. Zany hoe amin'ny firenena anankiray na amin'ny asa atao anankiray tsisy fahagagana zany. Fa rehefa niasa ianao tokony hatsapa hoe andray vokatra. Dikany koa zany rehefa tsy niasa ianao tokony hatsapa koa hoe tsisy vokatra. Zany hoe anjaran'ny tsirairay no mandiny tena reny zany amiko hoe mandiny tena isika tsirairay. Dia eo andraisako azy koa dia hoe ao anatin'ny zagasy misy hevitra iray azo raisina sy tovizana ihany koa dia le hoe tsisy zavatra mandeha toa raha tsy ny fiaraha-metany n'olom-pirenena no aseho sy iainana amin'ity firenena ity. Fa raha handeha fotsiny n'olom-pirenena tsy handeha ny fitondrana tsy mandeha, na handeha fotsiny ny fitondrana tsy hanaraka n'olom-pirenena tsy mandeha. Zay le hoe fiaraha-metany n'olom-pirenena. Ary vanim-potoana zao fetim-pirenen'olo zao anetanana zay olom-pirenena zay amin'ny fandraisana andraikitra. Dia izay ao anatin'ny zagasy moa fa mametraka foana ilay fanabeazana n'olom-pirenena ho tompona andraikitra. Dia ho atomboka anay ilay izy amin'ny volana jolay zao fanabeazana n'olom-pirenena ho fampandraisana andraikitra azy amin'ny alalan'ny fampalalana azy ny lalàna iainana ho aterina isa-tokantrano zay fampalalana sy fanabeazana. Zay no asa ho atreha.